TGV Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata. Lucianao ni Fampalalambaovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. Vous présente Ni Vavao. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Lucianao ni Fampalalambaovao. Filohan'ny malagasy ray manontolo ve ny voafidim-bahoaka tamin'ny fividianana amboletra farany teo sa filohan'ny TGV. Io ny fanontaniana apetraky ny maro manoloana ny fizarana jiro ho andreo izay voalaza ho mpikambana TGV fotsiny ihany amin'izao fotoana izao. Sazy miantona roa taona no azo ny Rina Randriamasinoro raha tokany 7 Desambra izao no andrasana andidy ho an'ny solombavambahoaka fetra Ralamozafimbololona. Tsy nafapo ny valim-pitsarana ka nilaza ny ampiakatra ny raharaha ireto farany. Tsy manana fatokisa-teny i Andry Rajoelina izay lany tamin'ny fividianana tsy nandraisa amin'ny maro anisan-jara. Antony mahatonga azy manery ireo mpiasa-panjakana solombofidy tsy maintsy manatrika ny fianianana ny sabotsy ho avy izao ho ireo mpanao politika. Nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny fakanakeriny tao anatin'ny distrika Anakazobe nandritra ny 3 volana. Misy avaly ireo olona voatazon-dalo natao takalonaina ary mbola tsy hita hatramin'izao raha ny fanazavana. Any velany mampananimponina ny Congo amin'izao akatoko ny fanatanterahana ny fividianana filohan'ny pirenena izao ny tsy fahatombombana ny kara-pividianana. Tsy voavaky intsony raha ny fitarainana ny soratra ka nirosona ny fametrahana ivitoerana izarana ny duplicata anatin'izay kara-pividianana izay. Ny Antsipriandreo. Ngadona ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fihitalavitra kolo atena ny araba ary manasanao ihany koa. Anaraka izany tony mazatra avy hatrany dia ny matoa andahatsoratra nondeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Filohan'ny malagasy ray manontolo ve ny voafidim-bahoaka tamin'ny fividianana amboletra farany teo sa filohan'ny TGV. Io ny fanontaniana isan'ny apetraky maro amin'izao fotoana izao. Manoloana ny fizarana jiro mazava ho an'ireo izay voalaza ho mpikambana TGV fotsiny ihany ankehitriny. Kaeton Andriatsilavo. Mifamafao be ihany ankehitriny ilay resaka fampanantenana sy tsy fampanantenana nomen'ny Andry Rajoelina ny mponina, indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Fampanantenana ny anatsara ny fiaran'ny mponina sy anolotra fanomezana azy ireo tambiny ny fandraisana anjara tamin'ny fividianana natao amboletra sy feno tsy fanarahan-dalàna farany teo iny. Tany am-piandohana nandeha ny feo fa milahatra miditra ho mpikambana ka hisitraka atosika fameno sy vatsin-tsinjo rehefa lany ny filoha teo aloha. Roboka ny olona na resy lahatra na tsy tamin'ny fotokevitra ijoroan'ilay nampanantena ka ny tandrozotra ny lahatra teny amin'ny arena teny amin'ireo trano ny tompon'andraikitra sy QG isan-karazany. Roboka satria sitrany ay manoloana izao fantrana lalina iainana andavanandro izao. Iza tokoa moa no tsy anantena sy ho faly raha toa ka misy izany fanampiana ho raisina isam-bolana izany. Tamin'ireny fotoana ireny natsahatra ny asa fitadiavana ho an'ankamaroan'ny mponina ka ny fomaraina nandany andro. Ny andro ny anjara fandraisana teny amin'ireny filaram-be ireny. Ny sasany aza efa tonga eny atoerana vao manontany hoe fa misy inona tokoa ary inona no antony ilaharantsika eto. Nandroso ny fotoana tonga tamin'ilay fizarana ilay karatra ho an'ireo mpikambana. Teo ihany koa dia ny famahafao be ihany ny resaka. Ny sasany aza nataon'ny olona fiomehezana tany anaty tambazotra tserasera fa ny lahatra teny amin'ny banky isitona vola sy ny maro hafa satria efa manana karta hony. Taty aoriana niroso hatrany ny fotoana jiro mazava no nozaraina ary mbola nirohitra ihany koa ny olona teny amin'ny arena isitraka izany. Voalaza fa fampanantenana nomeny Andry Rajoelina ny izarana jiro ho an'ireo tokantrano tsy afaka manjifa ny herinaratra ny jirama. Voalaza mazava ihany koa nefa fa natolotra ho an'ireo mpikambana manana karatra maha-mpikambana fa tsy natao an'ny olona rehetra io jiro mazava zaraina io. Tsy ny fizarana ny fanampiana sy ny tohana ho an'isa tokantrano eto no olana
fa ny fomba fiasa amin'ny maha-filohan'ny malagasy sy iray manontolo. Eo no mipetraka ny fantaniana. Filohan'ny malagasy ve no mizara ilay jiro mazava sa filohan'ny TGV? Raha filohan'ny malagasy anasoa ny vahoaka entina, rariny ve raha misy ny tombo sy alina? Azo ekena ve no hoe filohan'ny malagasy sy iray manontolo ka misy omena, misy tsy omena fanampiana, nefa samy sahiran'izao ihany? Ny sasany aza moa manoloan'izany efa tonga hatrany amin'ny fitenenana hoe izahay tsy TGV ka tapaka lava ny ranonay ety, izahay tsy TGV ka tapaka lava ny jironay, izahay tsy mpikambana ka tsy misitraka lalana tsara, izahay mpanohitra ka miaina anaty tsy fandriampahalemana. Fampandrosoana toy ny ahoana no antenaina amin'izany? Tsy voamaika ve ampisarabazana ny samy malagasy ny fomba fiasa sy ny fomba fijery tahaka izany? Anjarany tsirairay no mandinika mahakasika izay. Izay no matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao ho any Androany fa niakatra fitsarana tamin'ity Androany ity ihany koa ny raharaha izay nisamborana ny sekretera jeneraly ny antoko Marina Randriamasinoro sy ny solombavambahoaka amin'ny Madagasikara Fetra Ralamozafimbololona taorian'ny fitazonana azy ireo teny amin'ny sampana Eloka Bevava fiadanana volana Vitsilasa zay. Tsy nafapo ny valim-pitsarana hoy ny nambarany mpisolo vavy azy ireo tamin'ity Androany ity ireto farany izay laza ny ampiakatra ny raharaha manoloana izay. Voasazy roa taona hatramin'ny maizina sazy miantona ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Randriamasinoro tao aorian'ny fitsarana azy teny Anosy androany. Nambara mpisolo vavany tamin'izany fa tsy mahafapo ity didim-pitsarana izay nivoaka ity ka antony nampiakaran'izy ireo ny raharaha eny anivon'ny rafi-pitsarana ambony rano ny fanazavana. Ny didim-pitsarana moa zany efa saika mivoaka tamin'ny heriny fa ny emitra androany ny fivoahan'ny didy. Rehefa voaka zany ny didy dia didina voaka ny fitsarana dia hoe voasazy izy zany meloka, lazaina fa meloka ny échéan'ny team zany dia roa taona tranomaizina sazy miantona. Zay zany ny didim-pitsarana voaka teo. Zay aty amin'ny fiarovana moa zany dia tsy afapo mihitsy amin'ny didiny voaka raha ny zavatra nitranga sy tamin'ny an'izay ny raha nahita tamin'ny antony ny samborana ny échéan'ny team ka natonga ny fandehanan'ny raharaha-pitsarana mahakasika azy zao. Dia anao fampiakarana zany zay mahakasika an'izay didim-pitsarana zay mivoaka zay. Ny emitra ny fa 7 Desambra ho avy izao kosa ny valim-pitsarana ho an'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fetra Ralamozafimbololona tao aorian'ny fitsarana azy androany. Antony zany ny fangatahana izay nataon'ireo mpisolo vavany amin'ny tsy tokony anenjehana solombavambahoaka ao anaty fivoriana ara-potoan'ny antemera raha ny fanazavana. Ny didy moa zany amin'ny 7 ny volana Desambra no ivoaka dia mety mbola nisy fomba anaty moa nangatahanay fa hoe tokony ho atsaina aloha mahakasika ny fanenjehana parlementaire dia hodinen'ny fitsarana miaraka amin'izay zany dia amin'izay fotoana zay zany tsika mahita ny toyany ireny. Ny fomba anaty zany dia tsotra rehefa manenjika parlementaire zany dia tokony mahazo alalana amin'ny fitsarana amin'ny bureau permanent ary lalam-panorena miteny fa rehefa tononony aty amin'ny fotoam-pitsarana ny zavatra zany dia tokony alefa any amin'ny haute cour constitutionnelle aloha satria voalaza ny lalam-panorenana zany dia anjaran'ny haute cour constitutionnelle any manana fahefana ilaza momba zay le zavatra amin'ny ankapobeny zany dia miandritsika zany fa nandeha milamina ny fitsoam-pitsarana teto. Isan'ny niakatra fitsarana androany ihany koa ny professeur Ravelonirina Samy Grégoire izay filohan'ny CCS Sampanantananarivo sy ny mpitarika ny randrana sindikaly Parson Rakotomanga. Ao anatin'izay vaovao politika izay hatrany dia tsy tao anaty fanarahan-dalàna no nanatanterana ny fifidianana filohan'ny pirenena izay nahalany ny Andry Rajoelina hoy ny ivitoerana ARUP Madagasikara tamin'ity androany ity izay ivitoerana misehatra amin'ny lafiny sosialy sy ekôlôjia miankina amin'ny akara eo ambany fitantana ny fikambanana Jesoa Jesuita. Io no isan'ny nivotra nandritra ny taritra ny fanaramaso ny fifidianana izay nataon'izy ireo. Maro ny tsy fanarahan-dalàna ny seho mialoha na nandritra ary taorian'ny fifidianana ihany koa raha ny taritra ny fanambarana tamin'ity androany ity. Henri Florian. Namoaka fanambarana momba ny fahitan'izy ireo ny zotra-pifidianana no tontosaina ny 20 Novambra lasa teo ny teo anivon'ny ivitoerana ARUP Madagasikara. Isan'ny fanontaniana napetraka izy ireo voalohany ny hoe na teo aza iny vokatra navoaka ny ACC izay nahalana ny Andry Rajoelina ka ny 7.5 isanjaton'ny malagasy voasoratra anarana tao anatin'ny lesitry ny mpifidianana no tonga nandatsabato. Izay no voka-pifidianana araka ny lalàna fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe
nanaraka ny rariny sy nihitsy ny ve ny fampiarana ny lalàna raha ny fahitan'izy ireo ny zava-misy mialohan'ny fifidianana tsy niomana hanatotosan'ny fifidianana ny mpitondra fanjakana na efa fantatra aza fa 5 taona ny fotoam-piasan'ny filohan'ny repoblika ny azakazahana sy natao tao anatin'ny tsy fanajana ny lalàna ny fifidianana izay natao lamafisin'izy ireo ihany koa fa tsy midika ho tsy fanaran-dalàna ny takina ny amin'ny tokony anemorona ny fifidianana malohana ireo lesoka maro samihafa natao tery vaimanta ny fanatosana iny fifidianana iny maro ny tsy fanaran-dalàna ny seho raha tsy laza fa tsy nifepetra ny fandavan'ny filohan'ny antenimeran-dolona ny tantana vonjy-maika ny raharaha-mpanjakana mandritra ny fifidianana ny fanaisorana azy sy ny fametrahana aingany ny filoha vaovao tamin'ity androm-panjakana ity ny fifidianana no singa goavana iray mandrafitra ny demokrasia sy ny mahamaro toerana ny fitantanam-panjakana ny zavany ainy nefa dia niteraka tebiteby sy tsy filaminana ny fanomanana ny fifidianana teto amintsika toa tsy tena safidin'ny vahoaka no nokatsahana sy narovana fa ny hahavitana ny fifidianana na tsikaritra aza fa nisy ireo tsy fahatombanana maro samihafa nadritra ny fifidianana azo lazaina sy ny arana hita fa nilamina ny olona ny andro ny 12 novambra 2024 hita nefa fa tsy tomombana ny fanomanana ny mpikarakara ny fifidianana teny amin'ireo birao na raha imaso tsikaritra izany tamin'ny fizarana ireo fitaovana isaky ny fokotany ny tsy fahafaizany tompon'andraikitra ny birao-pokotany sy ireo delege ny kandida sasany misy amin'izy ireo ary no tsy mahalala akory ny atao hoe PV taorian'ny fifidianana midika ho fankatoavana ny fizotron'ny fifidianana ve ny filaminana sa vokatry ny tahotra na vokatry ny fahamatorana sarotra ny hananavaly ny mazava fa ny azo antoka dia ny hoe tsy feno ilay filazana hoe madio mangarara nandraisan'ny rehetra anjara ary ny keny ny be sy ny maro iny fifidianana teo iny farany tsy tokony amaivana sy atao tsinotsinona nefa ny hevitra avy amin'ireo olona maro tsy nifidy sy ireo nitaky ny fanemorona ny fifidianana na efa tanteraka za izany ny fahanginana izay tsy midika ho fanekena ny tsirarina fa mety ho fandavana ny herisetra ny ivitoerana Aripo Madagasikara izay miasa ho naivony sehatrasa sosialy sy ekolojika miankina amin'ny ekara eo ambany fitantanana ny fikambanana jesuita izay manana tarigetra ny hoe finoana mampanjaka ny fahamarinana ireny zany no isan'ny tatitra ny fifidianana izay natao teto Madagasikara ny andro ny 12 novambra lasa teo fa tsy manana fatokisa-teny Andry Rajoelina izay lany tamin'ny fifidianana tsy nandraisana maro anisan-jara ny andro ny 12 novambra antony mahatonga azy manery ireo mpiasam-panjakana solombofidy tsy maintsy manatrika ny fianianana ny sabotsy ho avy izao hoy ny mpanao politika izay nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity tenany izay mitady ny kredibilite eo amason'ny mpiara-miombon'antoka sy ireo filoha amin'ny pirenena vahiny ho tonga amin'io andro anaovana an'izay fianianan'izay. Efatrandro mialohan'ny anatanterahany Andry Rajoelina ny fianianana etsy amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina amin'ny maha filoham-pirenena azy araka ny didy izay navoaka ny ACC mandeha amin'izao fotoana izao ny fanerena ireo mpiasam-panjakana ho tonga anatrika ity fotoan-dehibe ity no terena anatrika izany ihany koa ireo ben'ny tanàna sy ny olom-boafidy avy any mifaritra raha ny fanazavan'ireo fianakaviany ny ben'ny tanàna dia hoe ny maire ny be adjoint sy ny président conseil zany hoe antsoina hiatrika an'io investiture any Antananarivo agny dia miala androany ondro zalaha dia zay no zava-misy dia fahoriana ny vahoaka nandako sahirana zay ny tegna ino mahamaikandrelaka hoy hoe zay tantarany hoe isa misy zanako mako be ny tanàna amin'ilay tanàna misy anay Andranomena hoy zay commune rurale dia nanotaniko izy hoe inona moa dianareo tanareo zay izy tsy maintsy mandeha antiky antsodralahy izy hoe présence obligatoire be ny tanàna sy ny adjoint miaraka amin'ny conseil président conseil fa misy ino zay dia monjy le investiture le fianiana fa volan'izy miala tsy haiko angamba mety volan'ny commune any angamba na volantena ino tsy haiko fa zay ny zava-misy aty dia tambatambarana raha moto dia lasa andolika tsy haiko. Namafisin'ireo mpanao politika nanaovana fanadiadiana fa fandikan-dalàna ny fanerena ny olona ho tonga anatrika izany fianianana izany izay manapirofo fa tsy mipetraka ny demokrasia ary azo adika ihany koa fa mitady kredibilite eo miasin'ireo vahiny izay nasiany avy any ivelany sy ireo mpiara-mombolantoka aminy Andry Rajoelina. Ary ny faharoa lehibe koa dia ataoko hoe ny ataoko hoe zay reteniko hoe safidy maro anisy zay mihitsy mantsy le demokrasia hoe pouvoir du peuple safidy maro anisy hitantsika nge zany fa mety zay koa mahatonga an'le faharetireny satria
raha ny toaka hoe ny tarehimarika ihany sy ny zavatra hitantsika teto firenena dia ambany be ny tany fandraisana anjara tamin'ny fifidiana izy zany hoe tsy tena safidy maro anisa zany niseho ka mahatonga le faneriterena koa zay satria mety maro mety hoe matahotra ny aneo ny heviny a mifandraiky fanindran-dalana am'le tsy fisin'ny fahalalana teo ihany matahotra matahotra ny amin'ny fanohan-kevitra dia mipetraka fotsiny a fa ino ny proof fa tsy toka hoe tsy makasitraka ny zava-misy teto amin'ny firenena izy a dia ambany be a le tany fandraisana anjara dia misy fiantraikany any amin'le fitondram-panjakana mitsangana zay mijoro zay satria tsisy le amin'ny fiteny mahazatra zany hoe tsisy légitimité zany tsy akasitrahan'ny olona dia lasa mandeha any amin'izay lalan'ny faneriterena zay mba hoe ampisehovana an'izay légitimité zay zany ny zava-misy. Tsy fatokisan'ny tena no azo andikany io fomba fihetsiky ny mpitondra tariny Andra Joely io amin'ny faneren'ireo olona anatrika ity fotoana eny Sabotsy vao avy izao ity raha ny fanazavana trany ka ataony ny fomba rehetra ahazoany vahoaka maro mba tsy ho henatra eo imason'ireo vahiny izay nasainy sy mba isehoseho iny ihany koa fa manana le antsoina hoe légitimité. Fa noho ny tsy fanomezany teo anivon'ny prefektora Antananarivo ny fahazon-dalana ho an'ireo ray aman-dreny ara-drazana izay tokony hanatanteraka ny fihaonany eny teny Andavamamba moa zany ny andron'ny rapitso afindra eny amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly eny Mandriambero ny fikonan-dohany ray aman-dreny ara-drazana izay tompony Madagasikara ny 13 sy 14 Desambra zao manomboka amin'ny 7 ora maraina fihaonana izay antsony izy ireo ambisehatra maro moa zany ho avy eny an-toerana amoaka tondrozotra hoentina anarina ny firenena ny tena isan'izay fihaonana izay fa noho izantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity taorian'ny fanapoahana bomba mandaty sadranomaso teny Itosy nandritra ny hetsika ampilaminana ny arahana tamin'ny vondron'ny kandida ka nahavory eo ankizy mpianatra sy ireo marary teo anivony CSP2 teny an-toerana. Tsy nitazapotsiny teo anivony antoko malagasy miara-miainga ka nanatitra fitaovana sy fanafody maro ho an'ny CSP2 tamin'ity androan'ity. Ankoatra ny fanaraha-maso ny fahasalamana sy ny fanampinana ireo sempty ny bomba mandatsy sadranomaso teny Itosy nandritra ny hetsika ampilaminana ny arahana tamin'ireo vondron'ny kandida ny 7 Oktobra lasa teo mitohy hatrany ny fandraisana andraikitra sy ny fanampina ataony antoko malagasy miara-miainga. Androany tonga nanatitra fanomezana ho an'ny CSP2 cité des assureurs ny solitena ny antoko malagasy miara-miainga. Dia ny malagasy miara-miainga zany nanita le fotoana izay misy le lacrymogène dia malagasy miara-miainga izay tarihan'ny président Andriandraina Velona manana eritreretra fa hoe tompona andraikitra ihany na dia tsy izy ary nanao an'ireny natonga an'ireny fa araky efa iarahantsika mahalala. Karazam-panafody maro bolozo ho an'ireo mpitsabo ao an-toerana ary vavaorona sy ny maro hafa no natolotra tamin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga teto. Sarotra ny tazapotsy ny ireny tranga ny atra tamin'ny poniny ireny raha ny fanazavana indrindra ny fahavoazana ny atra tamin'ireo ankizy. Ny raha nahita tamin'ireny fotoana teo aloha ireny fa nitrangan-javatra namaivay teto dia tsy inona moa zany fa le fanapoahana lacrymogène izay ny raha ny rehetra nahita ary be dia be ny voka-dratsiny satria hatramintsika amin'ny teny izao dia mbola misy manaraka fitsaboana foana ireo ankizy izay tratra tamin'ireny fotoana ireny. Maro ny fahavoazana ny tranga teto. Noho izany zavatra izany tsy ho tantaraiko lava intsony izy hoe inona sy inona nahoana daholo satria manjary mampientana ny fo indray dia tsy tsara. Fa matoa tonga teto izay dia iraka avy amin'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Andriamatoa Ajo Andrenana Arvelo izay natsapa ary nalahelo tokoa dia naniraka nainy amin'ny hoe tokony hojerena, tokony ho araha-maso ny zavatra nitranga tety. Dia tonga izay nitondra izay tsy rambiny tanana fitaovana ara-pitsaboana, fanafody, fitafiana, fanamiana hoentina mitsabo maromaro madinidinika nefa tena ilaina. Izay zany fitaovana naterina hitato dia mino izay fa mba na dia tsy asehaka ny ray manontolo ary dia fa mba misy azo hoentimetsika ihany ary mba navita izay tsy rambiny tanana izay satria mahatsapa ny filoha Ajo Andrenana Arvelo fa
na dia tsy avy aminay ary tsy avy aminy ary dia mba manana antraikitra ihany hijery ny fahavoazan'ny ankizy sy izay olona rehetra tratra teto tamin'izany fotoana izany. Tsy aivina hatrany nandritra ny fanaparitahana sy ny fampiasana hery famoretana natao ireo nanao etsika ampilaminana niaraka tamin'ny vondron'ny kandida ny 7 oktobra lasa teo no nisy nitrangana sempotra sy naparary ireo mponina teny Itosy indrindra ireo ankizy mpianatra. Sempotry ny baomba mandatsa-dranomaso avokoa ny akamaroany ireo mpianatra sy ny marary teo anivon'ny CSP2 tamin'izany fotoana. Tontolon'ny zavakanto sy ny kolotsaina kanefa mifamatotra amin'ny fiainan'ny pirenena sy ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Iraraha-pisan'ny nanaitra sy ny songadina tamin'ity volana Desambra ity ny Repoblika nitondran'ireo mpanakanto miisa 12 ny fomba fahitan'izy ireo ny raharaha-pirenena sy ny politika eto amin'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Ndresaka tamin'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM ny solitenan'izy ireo tamin'ity androan'ity. Onona saina. Repoblika lohateny kira anehoan'ireo mpiangalin'ny gadona rapy ao anatin'ny sifaka kolotsaina mainty ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny andro fifidianana no nanaovana ny nandraisana feo le 16 izay raha sy diso toko fivandrefinjavatra ihany tsisy fandraisana izay silence quantita tena hoe tsisy fandraisana satria le hevitra ao ampita sy le fantso miletika santariny ho an'ny olona rehetrarehetra ho an'ny mpitondra rehetrarehetra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra tsisy hoe nosinganina hoe ho an'ny anina ihany tina hoe ho an'ny anina ihany tsy tonga dia mahazo daholo zay rehetra manao tsy mety zany niza na mpitondra io na noentina na parti politique io na vondrovondron'olona ohatrany ahoana na olon-tsotra tsisy hoe ihany na fa tsika menakavy ihany io sady tsy eo amin'ny fitondrany zay no tsy mpanohatra fa mijoro mpanakanto manafatra sy mitaiza somana be amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny rapy amin'ny alalan'ny hip-hop. Anatamason tsara satria raha malala ny zava-misy amin'izao dia zay no natonga le thème proposé ny tovolahy moa zany zay fondateur ny kolotsaina mainty tamin'ny bandy rehetrarehetra dia zaraina amin'ny bandy rehetrarehetra iny tiany thème arzala dia samy manoratra ny azy. Ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena ny anivon'ny fiarahamonina ny fiainan'ny vahoaka andavanandro izay iaraha malala saingy tsy misy mahasamy teny no navoaka ny 12 mirala anaty hira. Tanora na tsy tanora ary mila liana resaka politika satria be dia be manko ny olona zany hoe zay tsy miditra amin'izany sy ohatr'izany nefany fiainanao no voaresaka sy ny voakasika ao anatin'le izy dia miteny en général zany dia tsara marihana koa hoe fanabeazana ny tanjona voalohany amin'le izy zany ampasiana hafatra. Tsy nisy fironana politika fitaterana ny zava-misy araka ny fahitan'izy ireo amin'ny mampanakanto azy no navadika ho hira. Fijeriko an'izy indray ny texte koa ny zara roa. Ny voalohany miresaka ny tsapan'ny malagasy en général ma citoyen na olom-pirenena miaina ao anaty fiarahamonina dia manazava ny tsapako koa ary hitako fa tsy zara hery ny mahatsapa an'izy matoa ohatr'ireny koa ny réaction ny olona atao anatin'le commentaire atao anatin'ny CFR dia rehefa niditra plutôt personnel kokoa dia niresaka ny eny Akatso satria za mpianatra eny Akatso mananjokoa ny teny sy anambara ny zava-misy eny Akatso dia zay no tena nifatoako tao anatin'le La France efa kopinay lofatsy amaprisy fanjatsanampy mihitsy fa maprisika matorisy na matokisy mody voa efa modikisy matokisy le fiainanety malkila ho anatikisy andapitrisy samy tipo matsy labsy tsy sarotsaka nigao andakosy lafity volany manelanelana ny avy siva mibabisioko rehefa ny andavy zay vao samy sioko foambana basy ny eto vo mitady amoka ny aro efa andoalika ny rambary voalohany afantrany efa misalotra ny amboara sarotsalotra ny angina fanjavatrehtra misy farany orona tsara ny ambotsaina mparitakany amin'ny misy sarany kolotsaina mainty fa tsy hetsika fotsy mailo some fary mely tsy atosika amin'ny fotoana mety tsy aposika raha za manokana aloha ohatra no aniko contre-pied kely ny fanoratana satria raha mahazatra ny
mpitondra ihany tena roraroratsika eo fa iny efa tsy mahagaga mpitondra sy ny politika maloto rehetrarehetra zay mifandimby teo zany tsisy hoe ianina na ianina fa rehefa politika maloto sy fitantanana tsy mety de nasina tao daholo. De ohatran'izay kokoa ny ana efa mazatra le mpitondra efa izany tsy efa niteny teo izany tsy efa nanakihana teo fa ny ana le vahoaka indray ny tena nitodiako hoe aiza izany mba mifoazy le mifoaza tsy hoe andao tsy voatery hoe andao ilanja sora-baventy de hoe ny andalambe fa amin'ny fomba fiainana isan'andro sy ny comportement zany fomba fiainanao isan'andro na amin'ny tenanao manokana na amin'ny manodidina zany mila misy fiovana mila tao. Miasa fa zavarina misaotra n'Andriamanitra na mindra tendrombohatra tsy saotra n'Andriamanitra rehefa hitanisa teny tompo ianao maranitra fa rehefa hinana sy hisotra ianao mahantra tsy hain'ireo le mitondra fa tsy hainao koa le hoentina manaiky atao ampondra ianao manafakola n'entana ianao mibabibaby galera izy mitototrotro salera de minikinika tamereo izy de totototo maniera de hitifitra mpitondra fa le vahoaka matory amokina totondra fa tsy haresy basy akory taraina n'olona nefa totsy mahay mamboly samy manao mpitondra vendrana rehefa tsy handisy sekoly fiainana tsy akinina amin'ireo mpitondra tsony satria tsy hamafa ny loto amin'ny tompotaninao ry le rony misy ny fahantany fenao manaiky koresiny ianao tompony fahefana fa sa manaiky poretiny. Mahery ny valao rivo sy roa andra nisany nijery ity horonan-tsary ity tao anatin'ny YouTube valoandro tao riny ny voany ary mahery ny roa arivo sy fito alina sy iray hetsy ny mpijery izany tamin'ny tambazotra tserasera Facebook. Nisy impact be izy satria ohatrany hoe au bon moment mihitsy satria raha nitatsika tao anatin'ireny fividianana ireny tamin'ity taon'ity nisy korotana nisy sakoroka de ohatrany hoe teo amin'ny point teo amin'ny centre mihitsy teo amin'ny épicentre mihitsy zany ny voatrindry de lasa nisy impact be le izy de normal izy raha nihodina tsara zay mafaly anay moa zany satria ohatrany hoe navita niraka anay zany zay tanatin'le zavatra fantrana lesy raha iariny piste tafy ohatry ny soltara ihany sasankadrara ihany le public atsika machiavélique rappelo io savonique pro machiavélique anisan'ny zavatra tao anatin'ity taonany fifidianana ity koa zany anisan'ny zavatra anankiray azo atao hoe mahavelom-bolo koa zany reny hoe collectif ana mpanao politika amina firan-kevitra samihafa manapa-kevitra hiaraka zavatra zay zany tokony hoe ankalazaina ny hoe resaka dialogue sy ny fifanantonana mifampiresaka amina problème satria amin'ny farany ane le zavatra tadiavina samy ahoana ny ampandrosoana le firenena ahoana ny amana ny vahola ny problème ohatr'izao ahoana ny atao mba atratrarana tany ohatr'izao samy maniry an'izany daholo rehetrarehetra de zay fotsiny hoe quelque part koa hoe nampatonga an'le titre hoe république satria lasa adinontsika koa hoe république démocratique Madagascar le izy fa nanay le izy ohatra mijanona eo amin'le démocratique Madagascar fotsiny de adino le côté république na ny 14 octobre raha zao tsy ankalazaina tsony nefa ny journée tokony fankalazana ny atao hoe république satria raha tsisy le olona zany le vahoaka sy le hoe inona le zavatra tadiaviny faniriana de reo ihany tokony mahafantatra an'izay fa tsy hoe misy olona afaka hoe misolo tena anazy hoe zao mety fantatry reo mety hoe tsy fantany tsara mety hoe fantany ça dépend an'le olona fa tsy zavatra ny feom-bahoaka mihitsy no miteny zany hoe zao mihitsy rangano no zavatra tadiavinay satria zay ny tena miaina an'le olana aty amin'ny fotony mampisarabazana ngotana fantenerazana misehonazy fazana nefa izy olona vavangy taranaka ora vavandy zagnahara mitazana aleo masenga fitiavana le tanina velany razana firenena manakaregny io ka angataka fangamiana sady tompony mangatakatany matetika varamariana tatarany seliana nefa gnanola ataony fangamiana le mifony fagnelekeliana misy satana fanamaniana Republika. Ohatran'ireny tokoa zany ny sanganasa rehefa tsy natao enono ny sofina ihany fa natao tsakotsakoana ihany koa dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sedy vetivety ao anaty doka fohy ny vaovao mahakasika ny fatapahan-jiro rano io ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro aza misaraka aminay ary mandrapitafa vetivety.
radio 58 manolotra ho anao reko en concert ho fankalazana ny fadimy taona antarika ny alahady 17 décembre amin'ny teloratolakandro ao amin'ny sesesykantany mena ny tapakila hitanao amin'ny ticketplace.io na eny amin'ny boutique machine rehetra balcon 15 000 ariary simple 25 000 ariary réservation 35 000 ariary VIP 50 000 ariary reko en concert ny alahady 17 décembre amin'ny teloratolakandro ao amin'ny sesesykantany mena sponsor officiel Materoto. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Passez un super Noël avec la Super App Mvool. Du 4 au 21 décembre, utilisez la Super App Mvool pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'ariars pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la Super App Mvool sur Play Store ou Apple Store. Mvool, simple, immédiat et sécurisé. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax Indahar et Sarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipements et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fahilako mon premier yaourt ihany hono niazy e. Yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilako. Ilay namana akaiky ny neny. Yaourt natokana ho an'ny ankizy, manampy azy amin'ny fitombony, be protéine ery, mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kombam-barim-bazaha, sady matsiro no malefaka ery. Fahilako mampitombo ny ankizy amin'ny fifaliana foana. manatitra ny arabatra ny tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba-avao amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izay lanteny anivo ny anteny mira Andoholandroany ny tolo-dalàna mikasika ny fanovana ny renivohitry ny commune ao amin'ny distrika ny Fandrinda ny commune Sandrandà indray araka izany no lasa renivohitry ny distrika izay anamora ny fampandrosoana any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Nela Ranevson.
Nolanina teny amin'ny anteny Merandolo Anosy ny lalàna mikasika ny fanovana ny renivohitry ny commune ao amin'ny district ny Fandrina izay tafiditra ao anatin'ny ny vondrom-bahoaka Itsinjarapahefana. Misy amin'ireo renivohitry ny commune raha ny fanazavana no mbola mitoka-monina izay natao ho renivohitry ny commune. Ireo ahitana fotodrafitrasa sy mora ivezivezena no atao renivohitry ny commune raha ny volavolan-dalàna izay naroso androany. Tamin'ny lalàna teo aloha dia iseranana no voafaritry ny lalàna fa tokony ho renivohitry ny commune ny Sandradahy ambony. Ny zavatra hita tsy tsapa nefa dia vato misakana ho ny fampandrosoana sy tokony hovana io maha-renivohitry ny Sandradahy ambony aniseranana io. Misy antony maromaro ao. Raha tsy hitenitsika afa-tsy ny hoe eo i Sandradahy ambony no savaivon'io commune ny Sandradahy ambony io. Eo zany no ampovoany. Fa iseranana dia somary lasa atsimo atsinanana. Raha tsy hitenikio tsika afa-tsy ny hoe eo i Sandradahy ambony no mifarana ny lalana. Eo zany no tonga ny automobile farany. Fa ilay renivohitry ny commune amin'izao vanim-potoana izao aniseranana dia tsy tonga ny fiara akory. Iverina eny amin'ny anteny Meram-pirenena atao famakina fandroany indray ity tolo-dalàna ity raha ny fanazavana. Ankilany ny alakamisy 14 Desambra ho avy izao indray no ivorony eo anivon'ny anteny Merandolo ary andalo fandaniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola momba ny asa fampiororona. Zay ivana ifarana ny zoma 15 Desambra 2022 ho avy izao ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny anteny Merandolo. Anovizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Maharitra adiny 5 ny fahatapahan-jiro amin'ny alina raha toa efa tapaka. Mandritra ny ora maro zany ny atoandro amin'izao fotoana izao. Mihamafy hatrany io fahatapahan-jiro lavareny io izay iainan'ny vahoaka Antananarivo tao anatin'ny 2 volana izay. Trango izay manimba tanteraka ny asa fivelomana anaovan'ireo mpanjifa Antsoavo ankehitriny. Manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina isan'andro. Ny atoandro maharitra ora 3 farafahakeliny izany araka ny fitarahana ny roapolona. Taorian'ny fifidianana ny volana Novambra lasa teo no hita mihamafy izany fahatapahan-jiro izany. Maro ireo fiariana potika vokatra izany na amin'ny andro atoandro na amin'ny alina. Jiro hatramin'ny andro 10 alina eo zany manomboka tapaka jusqu'à mandrapahaviny amin'ny 4 sasany. Zay vao miverina nefa zay miompy poulet de chair. Ohatra zany eo amin'ny ako 1000 eo no efitrano zarazara zany misy ny jiro. Nefa maty ny jiro dia tsy afaka misakafo izy amin'ny alina. Fa teatoko goavana zany le akoho tsy mitombo. Satria tonga dia tsy misakafo izy matory fotsiny. Zay zao ny akoho tokony milanja hatrany amin'ny 3 kg any farany tsy afaka nefa 2 kg ara ila tsotratrany 1 kg 5 no azony ao fivoahan'le akoho. Dia perte be zany zay. Nefa ny sakafon'le izy lafolafo le vidina provente. Ohatra ny tamin'ny ty volana Novambra sy Desambra ty zany zao le izy. Nanomboka teo ao. Fa tsy dia efa hatramin'izay aloha fa teo ao dia zay nisy zay fa ny atoandro izy mba tsy tapaka aloha. Matetika tapaka le jiro amin'ny ala aloha zany efa tapaka. Manomboka amin'ny folofolo eo mandrapatonga ny amin'ny 4 maraina. Dia maraina indray izy tapaka ohatrany amin'ny folofolo eo. Indray izy ao anatin'indray andro misy fatapahana in-telo indroa. Eo amin'ny asanay eo amin'ny resaka masinikazo. Dia mazava ho azy fa rehefa tsy mihodina amin'ny masina dia tsisy vola miditra zany. Be dia be satria misy fotoana le asan'olona zao enjehana dia ny jiro tapaka dia lasa miady amin'ny client. Satria tsy voenjika anatin'le fotoana ifampiresahana ifanarahana le izy. Tao aorianany tao alohan'ny fifidianana zany le izy aloha tsy tapaka fa tao aoriana izy dia tapaka foana amin'izay. Tao anatin'izay 5 taona izay tsy mbola nisy ny politika mazava ialana amin'ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara. Vahaolana fo hiezaka hatrany no entin'ireo tompon'andraikitra ny orinasa JIRAMA izay tsy mitsahatra mitotongana noho ny fampiasana solika entina masina herinaratra ireo tokantrano manerana ny nosy. Andrasana hatrany paikady maharitra hatramin'ny androany ho ny fanazavana ireo olom-pirenena. Ina zany aloha raha fahafantarako anazy zany tsy dia hoe vahaolana loatra le izy satria amin'ny olona madinika zany io zany atao hoe misy anina ihany azo lazaina hoe mba afaka kely amin'ny pétrole kely ihany izy. Fa nefa io zany tsy dia vahaolana be loatra zany fa karazana soroma zany io fahafantarako. Tsy mamahana olana loatra zany io. Tsisy solution mihitsy ny fanjakana satria
jiro tena ilaina zany amin'ny ankapobeny rehetrarehetra mihitsy satria ny olona atao hoe ny olona tena mampiasa madinika zany toy ny hoe manao sodira sy ny karazany reny zany tena sahirana mafy mihitsy ohatra mivonjy tavanandro fotsiny mba tsy vahaolana satria tsy mahasahana ny zavatra pareil consommable ao an-tranony ilay zavatra zarainy tsy possible mihitsy hoe ahasahana hoe raha ampiasa frigo ve ianao dia tokony ahasahana an'izany izy raha ny tena marina aloha zany dia ny eo amin'ny sehatry ny jirama zany tokony jerena manokana mihitsy le ahafahana mba mampiodina le source any fotoana mihitsy satria tena lasa mijaly le mpanjifa amin'izao fotoana tena mijaly mihitsy iny dia matetika isan'andro mihitsy ny fahatapahan-jiro ary mampalahelo mihitsy amin'le raha ohatra ny hoe mampiasa zavatra ao an-trano ohatr'izany dia tena mampalahelo mihitsy tsisy ohatrany hoe mijery fotony amin'ny ny hoe solika zany eto Madagasikara tsika olona manana bagazy tsara tsika amin'ny fijerevana solika ny toliarany araka no fantatra dia tokony ho jerevana fanjakana zany solika zany fa tsy avela hotsanjahany vahiny fotsiny ny fahatapahan-jiro aloha misy ihany eny amin'ny faritra Andratapenaka fa elaela ihany vao miverina eo amin'ny adiny 2 eo hatreto manodidina ny 700 mégawatt ny herinaratra vokarin'ny jirama manerana ny nosy raha toa ka avy roeny amin'izany fampanantenana izay nataony Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 nivadika fizarana jiro izany ankehitriny mampametra-panontaniana araka izany tsy vonina hitady vahaolana amin'ny olan'ny herinaratra eto Madagasikara intsony ary ve ny fitondram-panjakana ankehitriny nanjary mionona amin'ny fizarana zavatra hatrany fomba fiasa izay antitra ny telin'ireo mpahay toe-karena sy mpamakafaka politika hatramin'ny ely fa anti-économique ary manimba ny firenena raha ny mikasika ny orinasa jirama 420 mégawatt ny vokatra avy amin'ny centrale hydroélectrique ny 20 mégawatt avy amin'ireo centrale thermique mampiasa solika mavesatra ary ny 20 mégawatt avy amin'ny herin'ny masoandro izay ny jiro fa iresaka rano ihany koa isika amin'ity ala ity raha efa nijaly rano tao anatiny 2 volany 20 eny Ambatolampy Ambohimanarina sy manodidina tapaka tanteraka ihany koa zany tao anatiny 10 andro farany nanatontosa hetsika fanairana araka izany 20 izay nanome 420 ora ny fanjakana sy ny jirama hitady vahaolana aingana mialohan'ny roson'ny fitakiana amin'ny dingana manaraka ao anatin'izay Daniela Mino Arso 2 volana nisedrana olana teo amin'ny fisitran-drano tapaka tanteraka tao anatin'ny 10 andro farany rano eny Ambatolampy Ambohimanarina sy ny manodidina sahirana amin'ny fitateran-drano avokoa manoloan'izany ireo mponina noho izy ireo tsy maintsy ivelana Ambatolampy Ambohimanarina no maka rano tena sahirana be mihitsy maka an'le rano ianareo tena mandeha lavitra mihitsy zany zay vao mahazo rano aty an-tanàna tena mandeha lavitra na Andramena na Amboroy ary lavitra be ary eo amin'ny tapakandro ny voyage ray satria milahatra be mantsy ny any amin'le makany daholo le olona rehetrarehetra manana an'le rano ankoatra ny alavira toerana fakana rano izay mampitaraina ny mponina hiara ny fanilikiliana ihany koa ireto farany any amin'ireo pompon-drano ivelana Ambatolampy Ambohimanarina zay samy olona avy any Ambatolampy daholo ihany zay ny tonga aty mikarama satria ny any aminay tsy mandeha mihitsy efa ho tapa-bolana zay io nefa ny amelomanay any zanakay zao na ny zanakay raha tsisy tokotany amin'le mandeha maka rano aty alavitra be aty zay amin'io vavan'le olona mahita tenenina daholo le olona re mandeha maka aty hoe ny tompo-tanàna aloha zay vao nareo avelany nefa samy mandoha vola ihany na zay raha vao ilikilika maka aty fa zany hoe zay tsisy karama dia tsy maintsy miaritra amin'ny vavandry zareo aty vidina arivo hatramin'ny 500 amin'izao fotoana ny rano iray bidon an'ireo tsy manana fotoana hakan'izany vidin-drano izay tsy zakany ankamaroan'ireo mpikarama manasa lamba ka misy fiantraikana mikarama sasa lamban'izy ireo fa ihany koa eo anivo ny tokantrano zay zany mpikarama manasa lamba ny asanay hatramin'izay natapahany raha zay zany dia tena very karama mihitsy zay aty aminay ny rano alainy eny Ambohijanahary dia maheritreretra 5 000 ny eraky ny bidon 20 litres dia inona raha ny vidiananay rano zay tsisy karama ny andro maina dia aiza raha ny ainanay amin'izao fotoana izao fa tsy hainay hoe avo amin'ny jirama mihitsy ny ve tena olan'ilay izy sa resaka avy amin'inona izy io
dia zao zao zay very karama tsy ny karama mihitsy zao zay nefa ny karama sasalamba ny asanay patron anay tsy mazaka le vidin-drano 5000 bidon dia tsy mampanasa tsony izy amin'izao dia mangatahanay hoe mba tokony mba hojerevany jirama akaiky mihitsy rehefa nanana rano makaty aminay satria iny amin'ny faritra andrano mena iny zao nefa ny zavatra mampagaga mandeha ny rano ny aty ihany nefa tsy mandeha. Io zao rano avy nikisehany tsy madama mihitsy ny patron zao maka rano any amboroy amin'ny tômôbila dia mikisehana ny lamba ny zanakay entina mianatra. Fa 10 andro zao zay tsy nanasa lamba zany dia niterana azy ny rano-tsavoninao mba ohatr'izany zao ny atao hoe misy manana rano mapaka amin'ny patron anasana lamba dia iny nikisehana lamba anaovana fa tsisy rano zany. Za aloha ny tena tsy mahazaka an'ilay 5000 satria raha ohatra ny hoe zay zao 5 hatrano dia raha mahita 2 ariva fe dia ividianako rano 2 bidon nefa ny zanako ireo tsy mihinan-kany tsy vita. Raha ny zava-misy ihany ny vahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana tsy lahara-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana hoy ireo mponina ny sosialim-bahoaka mitovy amin'ny tsy misy fanjakana ihany i Madagasikara raha ny fanazavana. Ohatra ny taona aloha tsisy fanjakana mihitsy raha ohatra zao klilika tena marina zany k'izao hoe ny ainana isan'andro isana tsy mijery madinika mihitsy ilay izy hatrany fijaliana foana ny anay rano hoanina jiro tsisy lalana jerena ny aratsin-dalana mitarika kalesa ary mijaly zao hoe ny ainanay tsy aloha tena aloha mihitsy tsisy mihitsy le izy tsy hitanay tsozy ilana jira mara ohatra zao ka efa amam-bola maro hoe nanomboka tamin'ny volana septambra ny tsisy rano taty ziska hatramin'izao fa avaratra ny zao lazaina fa hoe tsy ampy ny rano ao Mandriseza nefa ahoana ny orana efa avo biby dia mbola tsy nahangona rano any Mandriseza tsara hitra indray Mandriseza amin'izao. Ankoatrana Batolampy Ambohimanarina saika misedra olana noho izay fahatapahan-drano izay avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ny faritra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny fisitrahana rano fisotro madio eto Madagasikara izay lavitry ny fenitra iraisam-pirenena nefa izao tapaka lava mampitaraina ny mponina izao. Araka io fenitra takin'io tokony tsy mihoatra ny 520 metatra ny fakana rano ary tsy tokony mihoatra ny 10 minitra ny fotoana lany amin'izany. Ao anatin'ny iray andro tokony sitraka sy ampiasa rano 540 litatra ny olona iray. Rano tsisy, jiro ihany koa tsisy, vidim-bary miakatra izay ve le Madagasikara tsy maintsy mandroso ao anatin'izay. Fa mitoetrany ny fanotofan-tany na andro na alina raha ny eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana izao. Maro amin'ny fanotofana ankilany tsy nahazoana lalana sy tsy manara-dalàna hoy tale jeneraly Apipa tamin'ity androany tranga izay ahinana mafy ny fahatsetsena ny lakan-drano ary anamafy ihany koa ny fiakaran'ny rano indrindra anatin'izao vanim-potoa ampahavaratra izao. Tsy tantaratra ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana amin'ny fitombon'ny tranga fanotofan-tany eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Maro ny tranga fanotofan-tany tsy nahazoana lalana na andro na alina. Eo ihany koa ireo tsy manara-dalàna raha nambaran'ny tare jeneraly ny Apipa androany ny fanotofan-tany izay ahina ampitombon'ny fahatsetseman'ny lakan-drano sy tarika fiakaran'ny rano mandritra ity fotoam-pahavaratra ity raha ny fanazavana. Ny mikasika ny fanotofana tany dia efa nisy an'ilay décret navoaka tamin'ny février 2022 izay mitondra ny fanajanonana ny fanotorana tany rehetra eto Antananarivo afa-tsy izay mahazo ny fankatoavan'ny conseil de ministre. Arak'izany misy ireo nahazo ny fankatoavan'ny conseil de ministre dia ireo mahazo alalana somatsara. Ny ankoatran'izay araka voalazanao teo dia reny zany dia tsy ara-dalàna. Fantatra daholo reny toeran-dreny ary efa andraisana fepetra satria misy fepetra araka ny lalàna amin'ireny olona mandika lalàna ireny. Raha tokana lazaina hatramin'izay fa isy ny fepetra ho raisin'ny fanjakana manoloana ny tranga fanotofan-tany tsy ara-dalàna tahaka ny misy eto andrenivohitra amin'izao fotoana tsy tasoritra mazava ny fampiarana izany. Ny fepetra izay miafaratra any amin'ny fampiakarana eny anivon'ny fitsarana raha ny fanazavana. Misy ny fepetra misy ho an'ireo efa hitanareo ho an'ireo izay manetsina kanalina aloha indrindrindrindra satria izay ny tena isan'ny andraikitra lehibe an'ny Apipa dia mahazo taratasy izy ireo na fampandrenesana tsy maintsy manala faran'izay aingana ny zavatra nataony eo amin'ireny kanaly ireny. Menay eo amin'ny 10 andro isika hatramin'ny 12 andro raha tsy manala an'izay dia mety amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana avy hatrany
sy ny fanarahana azy eny amin'ny fitsarana zany ny fepetra mafiraisina. Akoatra ny fanatofatany izay manetsina ny lakan-drano rehefa fotoam-pahavaratra, isan'ny mampitaraina ireo mponina eny fotony ihany koa ny fanotofana izay manimba ny volo sy ny tambarin'ireo mpamboly amin'izao fotoana. Raha tsy hita nisy afatry ny tranga izay niseho teny Akazomanga sy Tsaramasay ny fahavalo ny volana Novambra lasa teo. Andrasana araka izany izay mety ho fandraisana ndraikitry ny fanjakana manoloana izany. Ny ankamaroan'ireo mponina izay efa nanambana hatrany tokony eo anatrehan'ireo fanatofatany sy ny fanorenana tsy ara-dalàna eny amin'ireo faritra izay honenan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Vao mahafinaritra entina miala voly sy manala ny soritsorim-piainana amin'izao fotoana hanatanteraka seho miavaka atsiarovana ny tarika maleo. Etsy amin'ny Saint-El Dama ny sabotsy fa 3 Desambra ho avy izao. Fotoana izay hifampizarana sy akana herijika sy hery vaovao ety miatrika ndray ny taona vaovao 2024. Manomboka amin'ny fiaraha-misakafo araka izany lanonana amin'ny 7 ary ho tohizana amin'ny sakafo ara-tsaina ihany koa orian'izay izany hoe ny feo mangandama ravahany mozika na atsiarovan'ireo hira maro nahafantarana ny tarika hatr'izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Iza zany amina ao anatin'ny tarika maleo ny tenako dia mahatsiaro andreo tary namana zany dia napakevitra ny feon'ny fieritreretako hoe andeza irevy maleo amin'io asabotsy 17 ny volana Desambra io atao amin'ny oxygène. Revy maleo satria na iza koa aza mila an'izay le oxygène zay ary maleo amiko oxygène mamelona ny fijery sy ny ao am-po sy ny sakafo ny herim-panahy zany. De tsy ho reveko zany tsara mirery fa irana amintsika amin'io andro zany hoe andaotsika samy hiaraka aka oxygène. Misy nasaina manokana mpitendry muzika zay hiaraka amiko zany amin'io andro. Zay zany no azoko ambara aloha fa de ny fahatongavantsika hiaraka aka oxygène zany amin'ny revy maleo ny tena hoe zava-dehibe. Everiko fa zava-dehibe amin'izao farantaona zao. Lafomba vao hafa ny famolavolana ny tanora amin'ny sehatry ny fandraharana no antoko ny fivoarany firenena iray. Ho an'i Madagasikara izay manana tanora latsaky ny 20 taona eo amin'ny 3 isanjato eo, 3 isanjato ny mponina. Ilaina ny manohana sy manome fiofanana azy ireo indrindra amin'ny sehatry ny fandraharana, io fanomezana tohana ny tanora malagasy io izay tsy hita taratra amin'izao fotoana izao. Nela Ranefson. Eto Madagasikara, latsaky nisy 20 taona avokoa fa ny manodidina nisy 13 faingo 9 isanjaton'ny mponina. Maro amin'ireo tanora no manana vokatra sy hevitra azo ampiasaina ampivoarana azy ireo sy nisy fidirana amin'ny sehatra matianina. Saingy hatreto, vitsy ny tosika avy amin'ny fanjakana anampiana ireo tanora ireo. Misy ihany koa ankilany ny fikambanana iraisam-pirenena manampy ireo tanora sy mamolavola ny tanora malagasy ho ampitarika eny anivon'ny nisy fiarahamonina. Saingy voafetra ihany koa ny sehatra azon'izy ireo iasana noho ny nisy antony maro. Oh, there is a lot of good things in JSA Madagascar and worldwide. Tena zava-dehibe dia ny famoahany JTI mpitarika vaovao ho an'ny fiarahamonina ary ireo mpitarika ireo dia mpitarika tonga dia mandray andraikitra ary manatanteraka. Anisan'izany ireo programa iraisam-pirenena ohatra le tena outstanding young person sy ny creative young entrepreneur izay tena lobolobo be nanome sehatra ho an'ny tanora tamin'ity taona ity teto Madagasikara. Ny JCI amin'ny ankabehany 20 hatramin'ny 40 taona kanefa ny eto Madagasikara betsaka ny eo amin'ny 20 taona eo dia tena zava-dehibe ho an'ny JCI iraisam-pirenena satria manome herijika manokana mihitsy ny JCI maneran-tany. Which is very positive for JCI globally. Misy araka izany sy ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny GSI amin'ireo sekoly izay mamolavola tanora amin'ny sehatra ny fandraharana ka misy ny fiofanana omena azy ireo. Misy ihany koa ny fanaraha-maso ny tetikasa apetraka amin'ny firenena ahafahana mahazo vokatra azo tsapahitanana avy amin'ny tanora. Fanrongatra ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny fakanakeriny tao amin'ny distrika Anakazobe tao anatin'ny 3 volana izay. Misy avalo ireo olona voatazony dahalo natao takalonaina ary mbola tsy hita hatramin'izao fotoana. Rano fanazavana.
Niverina nampitondra faisana ireo mponina amin'ireo komuna ambanivohitra ao anatin'ny distrika Ankazobe indray tato anatin'ny 3 volana ny resaka fakanankeriny. Hatramin'ny androany, nisy tamin'ireo olon-tsotra notazon'ireo dahalo natao takalonaina ny mbola tsy votra hono teo anivon'ny zandarina namafy izany. Marihana fa amin'izao fotoan'izao dia mbola misy olona 7 no mbola eny am-pelantanany ireo tsy mataotody ary ny ray moa zany aty amin'ny faritry Kiangara dia ny ray amin'ny faritry Mahavelona iny. Vokatra izay, tsy mandry andro, tsy mandry alina ireo mponina any an-toerana ary tsy afaka manao ny asana am-pilaminana noho ny tahotra hoy ny ben'ny tanàna ho Mahavelona Ankazobe. Mangataka izay zavatra maharitra mba hatorian'ny olona soamantsara mba hananan'ny olona fety sambatra satria izany izay tato ato efa nieritreritra mety ty commune ity tena tsisy fety krismasy, tsisy fety taom-baovao izany satria izao ny ainanay tsy afaka hanao sasakalina tsy afaka hanao réveillon satria ao anatin'ny fandriampahalemana tsy milamina. Hatreto aloha dia tena mbola tsy azony eritreritra mihitsy hoe avaiza izy ireo na avaiza satria amin'ny alina izy ireo no tonga tsisy hoe mampirehitra jiro na mampirehitra lapo déposy rehefa miditra ny tanàna fa le andro maso tokon'olona mahitan'izy ireo rehefa hiditra izy ireo dia ny vahoaka moa tanapolo efa miantso vonjeo fotsiny vahoaka dia lasa mandositra daholo ny olona dia efa lasa mitsoka mandositra ny atsahany olona dia manararoatra zareo miditra zay zao. Ho an'ny komuna Mahavelona ao anatin'ny distrika Ankazobe, be noho ny vitsy ny mponina manoloana ireo mpanafika sy mpakankeriny. Tanam-poly ihany koa izy ireo oharina amin'ireo dahalo mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika. Fanampin'ireo tsy ampisan'ny zandary ao an-toerana ka tsy masakana ireo fokontany mandrafitra ny komuna raha ny fanazavana. Tena vitsy izy. Amin'izay ary mangataka raha foro any fionana mihitsy tonga aty dia tonga aty mihitsy izy ireo. Fa le komuna midadasika be ny zandarma misy manara-maso mihitsy hoe ary indray izao ny zandarma dia any hafa indray izy no mamely. Dia tsy ilay miaramila dia ny ankafa indray izy no mamely. Satria raha 5 fokontaninay ka raha atao hoe miaramila sy roapolo olona ary dia tsy araka an'ilay komuna mihitsy. Tsy ivana, nilaza omaly ny filoham-panjakana mpisolo-toerana fa voafen'ny mpitandro filaminana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Resaka politika tiana hovolena fa nakorontanana fotsiny ihany ny filazana ny fisian'ireo fanapahan-doha sy fakanakeriny mampitaraina ny maro eto Madagasikara. Raha izao zava-misy ao anatin'ny distrika Ankazobe izao, azo lazaina tokoa ve fa mandry fahalemana ary voafeny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana. Ireo mpitandro filaminana izay voalaza fa vitsanisa tsy masana ireo fokontany mandrafitra ny komuna ao an-toerana raha toa ka mivangogo aty an-drenivohitra avokoa ny ankamarony. Fa manjaka ihany koa ny fanendahana sy ny alabotra ary ny vakitrandro ao amin'ny fokontany Tomboarivo Atsirabe amin'izao fotoan'izao. Mitarainy ireo mponina ka manao antsoavo amin'ireo mpitandro ny filaminana noho izay tsy fandriam-pahalemana mahazo vahana izay Andrinirina Randriamiarysokolo Antsirabe. Anisan'ireo fokontany mandrafitra ny komuna Ambodivohitra Atsirabe ny fokontany eto Tomboarivo raha loran'ny baovao sy ny fitarain'ireo mponina ety an-toerana dia tsy kapitra fa manjaka tanteraka ny fanendahana sy ny vakitrano tatoato teto amin'ity fokontany ity. Marobe ireo tanora amirenireny sy tsy anasa ka izany indrindra no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana. Eo ihany koa ny fisotroana sy ny fifohana zava-mahadomelona raha nambara ny tompona andraikitra ny filaminana eo anivon'ity fokontany ity. Eto amin'ny fokontany aloha tena somaro mafanapana ihany ty tsy fandriam-pahalemana satria misy trangatrangana fanendahana teo lolo teo vakitrano. Ny antony aloha ny mety hoe fahabetsahany le tanora. Be dia be le tanora eto amin'ny fokontany dia be koa le tsy anasa dia lasa mandendehany mandray ray zava-mahadomelona kely sy mifokafoka kely le zavatra dia tonga any amin'ny resaka fanendahana sy ny karazana fampitaritarika izany dia izay no mahatonga izy tsy mandrimandry le tany satria tsy olona lavitra mihitsy hoe dia olona any avaty fotsiny any Ambomena no andeha hanendaka aty Tomboarivo fa ny ato tanàna ihany manao mpansavy be lohalika mandripaka ny ato tanàna. Ny tena lasan'ireo mpangalatra reo zany resaka vola, telefôna. Zay foana moa no alainy zany dia lasa mampalahelo le olona satria matetika izao misy olona andeha hivoaka maraina etsena aketana le mpivarotra dia tratany zareo dia lasan'ny zareo ny vola, ny telefôna. Zay foana matetika alainy zareo. Tsofoka tsy miziliverina aty voatsela zay misy mpivady ny andahana zalahy. Mitsofotra eo amin'ny terrain basket eo lasa taloha ny lamina be amin'izao lasa tsy dia mandrimandry eo mahary amin'ny sery ramidina makany amin'ny parka iny
dia manaraka lalam-by ireo zany no tena fanaovany zareo an'ilay izy. Anisan'ireo miteraka tsy fandriampahalemana eo anivon'ity fokontany ity ihany koa ny tsy fisian'ny hazavana na ny jiro izay manazava ireo elakelan-trano ka ahafahan'ireo olon-dratsy manao ny asany ho hatrany ity tompon'andrakitra ity. Manoloana izany dia tsy maintsy nandray fepetrany avy eo anivon'ny fokontany ka mangataka fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana mba hijery akaiky ity trangana fanendahana izay miverina matetika eto anivon'ity fokontany ity. Lasa miroro le vahoakana eto amin'ny fokontany, tena miroro mihitsy le vahoaka. Na amin'ny resaka vakitrano satria ny vakitrano zao raha nienjika azy anao tsy afaka manenjika satria maizina ny elakelan-trano mpanao ratsy mitondra zava-maranitra sy salama izany. Ny olona fa matahotra raha misy miatson-dreo mitsoka sifle vao mainka ny olona manidy trano fa tsy samy voaka. Ary tsy voan'ny ray aman-dreny angamba izay teto anivon'ny fokontany nangataka tamin'ny mpitondra teto tanàna mba mangataka le fahazavana le jiro cobra satria tena be ny elakelan-trano aty ary vao mandositra elakelan-trano fotsiny zalahy reo dia efa tsy hita. Raha miezaka mba manaitra olona sy miatson-dreo any aza le olona endahana tsy hita tsony le mpanendaka. Fepetra ho raisina aloha zao ohatra eto tsy maintsy hoe angataka fiaraha-miasa mpitandro filaminana zahay satria izay olona vao endaka dia mitovy daholo ny zavatra teneniny. Eo ampandraisana fepetra mihitsy zany izay io angataka fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana hijerena akaiky momba an'ireo olona reo satria tena manamaimbo tanàna. Lasa miroro le vahoaka tsy vahiny tsy mitombo tanàna miroro daholo vao miditra maizina aty Tombarivo sanatria ohatra lasa hoe zone rozy le fokotany eto aminay. Raha ohatra nareo tratralina dia mba manafara olona hitsena nareo mody na hivoaka maraina dia mitondra olona mba manatitra mivoaka ny tanàna satria le tanàna velatra be le tanàna beda be le elakelan-trano dia lasa misy ny olona ratsy manao ny asa ratsy tonga amin'ilay resaka fanendahana. Mazava araka izany fa miroro sy mandry sy lavoloha ireo mponina eto amin'ny fokotany Tombarivo atao anatin'ny kominina Ambolivohitra Antsirabe no ireo trangana tsy fandriampahalemana izay matetipiseho. Ireny ny zava-misy eny fotony amin'izao fotoana ka asa aiza ho aiza amin'izay no hoe voafeny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ankehitriny. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatiny maresaka iraisany pirenena. Mampanany mponina maro any Congo amin'izao ankatoko ny fanatanterahana ny fividianana filohan'ny pirenena izao. Ny tsy fahatomombana ny kara-pividianana any an-toerana indrindra ny faratsiany ny Kalitaony. Raha ny fitaraina ny roapolona tsy voavaky intsony ny soratra sy maro hafa amin'ireo kara-pividianana maro ankehitriny. Efa misy ny toerana natokana izarana duplikatana ny solon'ireo kara-pividiananareo amin'ny toerana maro saingy mampametra-panontaniana ny fahafahana mizara azy ara-potoana sy ny fangarany ny fanatanteran'izay. Ny fividianana any RD Congo izay ho tanterahana ny 20 Desambra ho avy izao raha tsy ahivana. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity n'aiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha-pitondrena tompolasy tovovavy velomana. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.